Tontolon'ny fahasalamana indray kosa takaitra maro no azon'ny zaza raha tsy voaro amin'ny lefakozatra izy ireo noho izany indrindra no nahatonga ny andian'ny fahasivy amin'ny fanaovana vaksiny mitety-trano izay nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Maro dia maro no kendrena ao anatin'izy ity zaza maro araka ny efa anambara teo no ezahana vita vaksiny ao anatin'ny fotoana izay efa napetraka ny ministera tombony ho an'ireo zaza ireo araka izany ny fahavitana izany vaksiny izany. Tato-baovao. Notolotsaina manerana ny tanin'ny Repoblika Malagasy ny 20 ka hatramin'ny 20 Novambra lasa teo ny andian'ny fahasivy amin'ny hetsika ady amin'ny polio. Ankizy aotra ka hatramin'ny 5 taona misa 7 sy 7 sy 4 tapitrisa no tanjona napetraka ho vita vaksiny tamin'ity andiany ity. 2 sy 7 mahery kosa ny isan'ireo olona nandeha nitety isa tokantrano ka nisahany ity andian'ny fahasivy amin'ny fanaovana vaksiny adiny amin'ny polio ity. Tany amin'ny distrika ny Marivoay no nanaovana ny fanokafana ofisialy ny hetsika ny 17 Novambra lasa teo. Nandritra izany no nisariana ny sain'ireo ray aman-dreny manana zanaka tokony atao vaksiny mba hanentan'ireo mbola misalasala satria arakaraka ny hamerenana ny vaksiny no mampanankery izany fiarovana izany.